Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Ety ampiandohana dia miangavy antsika rehetra mba hizara sy hanaparitaka ity video ty any amin'ny namantsika, any amin'ny havantsika, any amin'ireo namana sy sakaizantsika. Satria dia mahakasika antsika rehetra ity video izay ataoko androany ty. Tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama dia nisy lehilahy mpanaradia anankiray tonga nitaraina tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ka niteny taminy manao hoe: ry irakin'ny Allah, mahagaga hozy izy tato ato dia somary nihena ny fahasoavana tao aminay ary nanomboka ny korontandava ny tokantranonay ary manomboka tsy hita intsony ny hatsarana sy ny fifaliana ao aminay. Ny vadiko manomboka tsy manaraka ny teniko ary ny zanako ihany koa tahaka izany. Misabadida ambony ambany ny fiainanay mandraka ankehitriny. Nefa teo aloha dia nandeha tsara sy nahafinaritra izany fiainanay izany. Ka mba inona no vahaolana omenao anay ry irakin'ny Allah manoloana an'izany fikorontanana sy fisavoritanana izay manjo ny tokantranoko izany. Namaly azy mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: rehefa mody any an-trano ianao dia asio rideau ny tranonareo. Zay ihany ny vahaolana nomeny mpaminany azy. Ka lasa iny lehilahy iny nandeha nihazakazaka tany an-tranony ary niteneniny tamin'ny vadiny hoe: asio rideau ny tranontsika. Afaka 2 herinandro, 3 herinandro, 2 volana taty aoriana tonga niverina tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izy ka niteny taminy manao hoe: misaotra anao zahay ry irakin'ny Allah fa nilamina ny tokantranonay, mirotrajotraka ny fahasoavana ary metsara ny fiainan'ny tokantranonay ary tena ny mahafinaritra ankehitriny. Lesona azontsika tsoahana amin'izany dia ny tokantrano izay tsy misy rideau ka mandalo eo avokoa ny olona rehetra mahatazana sy mahita ny ao an-tokantranonareo dia mampihena ny hatsarana sy ny fahasoavana. Satria zay mandalo eo misy ny olona mitia anao, misy ny mankahala anao, misy ny mialona anao ka maniry ny faharavan-karena sy faharavan'ny fahasambarana eo aminao. Hany ka tratra maso ratsy ny tokantranonao ka ny maso ratsy dia manimba ny zavatra mahafinaritra, manimba ny fankatiavana eo aminao sy ny vadinao, manimba ny fahasoavana eo aminao ary mamotika ny hatsarana rehetra ao an-tokantranonao. Noho izany, raha azonao atao ny manafina ny zavatra momba anao, manafina ny zavatsoa momba ny vady aman-janakao, manafina momba ny fiainanao amin'ny ankapobeny, dia afeno izany fa tsy hamelanao ny maso ratsy raha aderaderanao, raha aparitakanao ho fantapo, ho fantam-pirenena ny fahasoavana eo aminao. Ary mpaminany sallallahu alaihi wasallam niteny amin'ny hadisy manao hoe: istainu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Aoka nareo efa misy zavatra ho tanterainareo na misy zavatra nokasainareo hatao amin'ny fiainana dia afeno izany mba tsy ho fantatr'olona. Satria ny fahafantaran'ny olona an'iny ka raha ohatra ka olona manam-pialonana dia hamotika an'izany na hanao ratsy anao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Ny mampalahelo ankehitriny dia ny zavatra efa nafenina any an-tokantrano indray no avoakantsika eo amin'ny Facebook. Ny fiainantsika avoakantsika eo, ny tokantranontsika avoakantsika eo, ny asantsika avoakantsika eo, ny zanantsika avoakantsika eo
ary ny fahasoavana rehetra zay azonao avoaka eo. Nahazo trano avoaka amin'ny Facebook, nahazo fiara avoaka amin'ny Facebook, nahazo telefônina avoaka amin'ny Facebook. Tsy misy miafina amin'olona tsony ny fiainanao. Hany ka ireo mpialina, ireo olona ratsy fanahy tsy mankatia anao, maniry fatratra ny faharavany zany fahasoavana zany eo ampelantananao. Noho izany manomboka androany, raha mbola hanao an'izay ianao, na zatra manao an'izay ianao, dia aza gaga raha ohatra ka manomboka simba tsikelikely ny tokantranonao, ary manomboka rava tsikelikely ny fahasoavana sy ny hatsarana rehetra eo ampelantananao, satria ny maso ratsy manaraka anao marainy tsy hariva amin'ity fiainana eto ambony tany ity. Marana antsika azy mpaminany sallallahu alaihi wasallam teny manao hoe ny maso ratsy dia marina, ary io maso ratsy io mety apiditra ny rameva any anaty vilany, ary io maso ratsy io ihany koa mety andavo ny olona anankiray ka alevina any ampasana. Noho izany mitandrema fa ny zavatra maro mahafaty ny olona aorian'ny lahatry ny Allah dia ny maso ratsy, araka ny voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo, atao j'aime fa mbola maro ny zavatra ho resantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.